mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no iarabanantsika riavako malala trarity talata faharoa amby roapolo ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa no soratan'i Paoly ho an'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Vakitsika amin'aran'i Jesosy. Ano zany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ko aza menitra ny vavolombelon'ny tompontsika nahay mpifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy nianjo antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony vahaola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay hinoko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afatrafatra izay nataon'i Paoly ho an'ny Timoty ity mofinaina eto ampelantanantsika ity riavako. Afatrafatra izay anamafisany ny andraikitry ny mpino ary anamafisany ny toe-panahy mihitsy tokony hanana ny mpino manoloana ny fijoroana vavolombelona. Fa melombelon'ny Paoly moa zany amin'ny soratra ny ray manontolo, azo lazaina hoe zay mihitsy aza ny votoatin'ny soratrany, fampaherezana, fampatsiahivana mba hanana ny mpino toe-panahy mifanaraka amin'Andriamanitra, mba hanana ny mpino fahasahina hijoro ho vavolombelona. Amin'ity andiny sotromasina fohifohy eto ampelantanantsika ity amin'ny toko voalohany amin'ny taratasy faharoa ny soratan'i Paoly zany dia misy lafin-javatra telo na efatra lehibe izay asehony Paoly eto. Voalohany dia izao, mampatsiaro izy ny hameloman'ny Timoty ny fanomezam-pahasoavana, mampatsiaro izany hoe aza dinoana. Ilay voambolana ampiasain'i Paoly amin'ny teny hoe mampatsiaro dia voambolana fanalahidy ihany, mimnesko, izany hoe ny teny hoe mimnesko, ilay fahatsiarovana, fitadidiana, ary ny teny hoe ana mimnesko dia hoe mampatsiaro anao mafy aho, aoka tsy ho adininao mihitsy. Izany hoe io fampiasana ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika io dia mety ho adino io. Mety ho tsy ho tadidy ilay fanomezam-pahasoavana nomena, ny fanomezam-pahasoavana ny raisina, saingy ny fampiasana azy dia indrandray adino. Be dia be ny mahatonga antsika manadino ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana, indrandray takona ilay izy. Tarotsika tsara lay Matteo 10:20, lay mpanompo izay nomena talenta, ny anankiroa namany nampiasa tsara ny talentany, tsy nanadino ilay afatra hoe ampiasao ny fanomezam-pahasoavana, ampiasao ny talenta. Fa ilay anankiray kosa dia izao, nandevina ilay talenta izy, no adinoiny mihitsy zany lay afatra hoe ity talenta ity dia ampitomboiny. Ary inona ny mety anankiray anadinoin'ny olona ny fanomezam-pahasoavana, ny fampiasana azy dia izao ny egoany, mandrakariva ny egoany, na indrandray ny tenany aloha no hitany fa tsy ilay asa fanompony. Dia be dia be ny olona manadino ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana.
be dehibe mihitsy asa nohony fitiavatena ve na ataotsika hoe tsy de fitiavatena loatra moa lay tenue ko fa nohony ny ambo-po tafahoatra no ny ambo-po tafahoatra de zao ampandeferina ny fanomezam-pahasoavana mahavita mihitsy manao hoe za tsy hanao ny asan'Andriamanitra ntsony avelaony ianareo sy ny sisa ary mety mpitranga zany rehefa tafahoatra loatra lay ambo-po tafahoatra loatra lay hoe tena fa tsy lay fanomezam-pahasoavana zany hoe tsy lay an'Andriamanitra no hita fa ny tena no hita de manjary mipetraka lay fanadinonana mety ho takona mety ho tsy adino izy mety ho takona koa de tsy mety ampiasa azy be dehibe ny mety manakona azy mety ho lolo-po mety ho ny fialonana mety ny fomora tezitra ny fomora miritona ny alahelo ny ratra-po reny de mety ho manakona azy zay mahatonga ny Paoly mampiasa ity matoateny matanjaka ity ana UNESCO zany hoe mampatsiaro anao mafy mihitsy amafisoko etoana mihitsy aza adinonao ny mamelona lay teny hoe mamelona dia mandrehitra zay ny tena mahalaza azy mandrehitra rallume nareo ny teny frantsay mandrehitra lay fanomezam-pahasoavana zay teneniny Paoly manao hoe anaja pureo moa le izy anaja pureo zany hoe milaza manome mampisy lelafo mampisy hafanana lay fanomezam-pahasoavana ho tsika manao hoe marina fa ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo fa misy andraikitritsika eto inona ny andraikitry Paoly eto mampatsiaro ny fanomezam-pahasoavana inona ny andraikitry ny fiangonana mampatsiaro ny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy ary zay ny dikany toroteny zay ny dikany ny fiarahamibavaky ny fiangonana iny lay ana UNESCO zany iny lay mampatsiaro fa ny adidina kosa de zao mamelona lay fanomezam-pahasoavana misy anakiroa zany eo ny adidiko de zao mampatsiaro anao ny ampiasanao ny fanomezam-pahasoavana ny adidinao de zao mamelona lay izy tsy zany mamelona ny fanomezam-pahasoavanao tsy ny fiangonana mamelona ny fanomezam-pahasoavanao fa ianao ny mamelona azy misy fanapahan-kevitra ataonao mba ho velona mba hafana mba hirehitra lay fanomezam-pahasoavana ao anatinao satria mety takony mety maty mety ho mangina ho tsika manao hoe inona no adidin'ny mpino ny adidin'ny mpino de zao ny andraikitritsika amin'ny fiainatsika isan'andro amin'ny fanompotsika de zao mamelona lay fanomezam-pahasoavana mandrehitra lay fanomezam-pahasoavana ary amin'ny alalan'ina ny andrentana azy amin'ny alalan'ny asa ampiasainao io de mandeha io fanomezam-pahasoavana io velona io fanomezam-pahasoavana io rehefa ampiasainao fa rehefa tsy ampiasainao ny fanomezam-pahasoavana de manjary miteraka fahanginana miteraka fangatsiahana lay fanomezam-pahasoavana fa ny faharoa de ny Paoly manao hoe ao anatin'io fanomezam-pahasoavana io de zao io fanomezam-pahasoavana io dia fa matotra aminy hoe tsy fanahy osange ny men'Andriamanitra atsika zany hoe ndao anao mieritreritra manao hoe lefa nany natoka lay fanomezam-pahasoavana maty na mangina na mangatsika tsy zay lay fanahy fanahy mahery fa raha tsy miasa lay fanomezam-pahasoavana de zao tena tsy nohotsika tsy noho lay fanahy masina fa nohotsika fa ny fanahy nomena atsika tamin'ny alalan'lay fanomezam-pahasoavana de zao fanahy mahery no zany tsy afaka manamary tena mihitsy tsika ka nyteny amin'Andriamanitra manao hoe ka le fanamenao ange Andriamanitra fanaosa de maty le fanomezam-pahasoavana na mangina le fanomezam-pahasoavana tsy ho Paoly fa fanahy mahery sady fitiavana ny fahonona tena no mibaby na mitondra ilay fanomezam-pahasoavana ka tokony ho velona izy ka tokony hafana izy ary io fanomezam-pahasoavana io zay hoentin'ilay fanahy mahery de fanahy zay feno fitiavana ka mahatonga atsika mampiasa an'ilay fanomezam-pahasoavana amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny fireharehana na amin'ny fizahozahoana na amin'ny fitsarana ny hafa na amin'ny fanambaninana ny hafa na koa hoe amin'ny fampiasana amin'ny fanomezam-pahasoavana ka amin'ny alalan'ny tsy fahorona tena zany amin'ny alalan'ny fampiasana fanomezam-pahasoavana ireharehana hoe zay be finoana zay masina be zay tsara be zay tsisikanina tsy zay le fahonona tena tenen'ny Paoly eto io fanomezam-pahasoavana io manana adidy hamelona azy ary ny toetsaina entiko mamelona azy de zao toetsaina entitsika mamelona azy de zao ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny fahonona tena mamelona le fanomezam-pahasoavana tsy hifaninanako amin'ny hafa tsy hirehariako fa satria fanahy mahery no atao amiko de zao manosika
hitory ny filazantsara asehony Paoly manaraka am'ty taratasy ity zay eto am-pelantanantsika mampirisika atsika zany manana didy zany i Paoly eto manana didy ety ny fiangonana mba ampatsiaro ny mpino ny amelomany fanomezam-pahasoavana fa zahatra faharoa lehibe akoatran'ny hoe mampatsiaro io tsika teo sy mamelona ny fanomezam-pahasoavana dia asehony Paoly fa zava-dehibe ny ahatserovany Timoty eto, ny ahatserovany Timoty fa io Jesosy Kristy tompo io. Io Jesosy Kristy tompo io zay niseho ho tonga olombelona de mpamonjy ary nahafoana ny herin'ny fahafatesana. 10 ny toe-panahy tsika ry havako malala de toe-panahy mahatsiaro fananana na manana mpamonjy. Ndraindray nge tsika midiasa fanompony ty ry havako na miasa andavanandro ndraindray nge misy zavatra setra itsika io nge tsy de hoe misosa foana ny finiasa fanompona ka mandeha ho azy tsy zany mihitsy. Raha izany de tsy niteny Jesosy hoe ety ny lalana makany amin'ny fiainana. Raha izany de tsy niteny Jesosy hoe ahita fahoriana ianareo ty am'ty zao tontolo zao ty. Fa io fanaovanao ny asa fanompono misy épreuve, misy fiza antoetra, misy zavatra setrainy io. Rehefa velominao fanomezam-pahasoavana io, rehefa tsy adininao hoe za tokony mampiasa an'ity fanomezam-pahasoavana misy aty satria fanahy mahery no atao amiko ato, de zao mandaly any zavatsarotra, mandaly any zava-manahirana. De inona ny toe-panahy? Inona ny toe-panahy? De hoe Paoly manao hoe aza-dinoana fa manan'Andriamanitra mpamonjy isika, izay namonjy atsika sy niantso atsika tamin'ny fiantsoana masina, niantso atsika tamin'ny fiantsoana masina. Afaka hotsika manao hoe eo am-panatanterahana ny asa fanompona, eo am-panatanterahana ty fampiasana ny ty fanomezam-pahasoavana ty de zao aza-dinoana fa olom-boazo ianao. Aza-dinoana fa tsy ianao no manao lay asa amin'ny herin'ny tenanao fa Andriamanitra. Hoy Paoly tsy araka ny asantsika. Tsy hoe mampiasa ny fanomezam-pahasoavana tsika ka tojo zavatsarotra de araka ny asantsika de kivy. Tsy nety ndrangasa tsy mahavita tsony leo be ndraindray tratran' zany tsika. Raha izay de eritreretintsika ho asantsika le izy. Eritreretintsika ho itsika ny manao azy. Na ndraindray rehefa ohatra ka manao mampiasa le fanomezam-pahasoavana na mandalina mampiasa ny fanomezam-pahasoavana lavidavitra kokoa de zao ndraindray mety ho tsy tanteraka araka ny tokony ho izy le izy. De mety mieritreritra hoe tsy nety iny, tsy za tsy mahavita tsony fa mazava tsara ny teny Paoly eto araka ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomena atsika. Re afako manana mpamonjy an'i Jesosy isika ary amin'ny alalan'i Jesosy, ao amin'i Jesosy no anaovantsika ny fanomezam-pahasoavana, tsy amin'ny alalan'ny asantsika na ao amin'ny asantsika fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo no anaovantsika lay asa fanompona, lay antso, lay fampiasana le fanomezam-pahasoavana ary zay mahatonga atsika manana fahasahiana mandrakaritra, zay mahatonga atsika manana fanamby, mahatonga atsika mahajoro satria tsy herintsika no iasantsika, tsy ny tenantsika ny tompontsika, tsy ny herintsika na ny fikasantsika ny tanterahantsika fa ny herin'lay niantso atsika. No zany ry havako malala mampahery anao hoe aza-kivy mihitsy, aza-kivy fa natao ho sedraina ny fijoroana vavolombelona, natao hisedra sarotra isika amin'ny fijoroana vavolombelona. Fa ny toe-panahy zay asehony Paoly any de ny fahatokinan'Andriamanitra. Mazava be le andininy hoe 2 hoe mahatoky aho fa izy de mahatahiry lay zavatra natolotra azy. Fangamo metraka fanontaniana tsika, fangamo tsy nandray zavatra tamin'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana ary inona ary ty tenenin'ny Paoly natolony ty. Hoy izy manao hoe mahatoky aho fa Andriamanitra na i Jesosy de mahatahiry le zavatra natolotro azy. Fa inona natolotro Paoly? Inona natolotro Paoly? Le voabolana ampiasainy de ny hoe parateke, le parateke io zay milaza toy ny hoe zavatra nankinina
zavatra naseho ho hita maso, zavatra nizaraina koa ary zay koa ny teny hoe paradike hoe zavatra toy ny hoe zavatra ny fampizarako tsy maninona mihitsy azo malaza azy koa ny hoe paradike hoe milaza zavatra nizaraina na niombonana na zavatra natolotra milaza mety ho depo mihitsy koa ara ny teny hoe paradike zany hoe Petera Paoly zany eto raha miresaka amin'ny Timoty de manazava manao hoe zao no izy anaka tsy hoe nandray tamin'Andriamanitra ihany sika fa isika koa nitondra zavatra ho an'Andriamanitra, isika koa nizara zavatra tamin'ny alalan'Andriamanitra. Inona ary lay zavatra natolotra? Mazava ho azy ny tena izay menao zay natolotra ao ho an'Andriamanitra. Ndray maka Petera niresaka tamin'i Jesosy de ny teny manao hoe inona moa zany Jesosy ny tena mba valim-potianay an'ity raharaha ty? Inona moa zany ny tena mba valim-potianay? Tena maly Jesosy manao hoe tsy misy mahafoy na trano na rena na ina havana na fianakaviana, raisiko amin'ny hevitra malalaka, ka tsy handray valim-potia. Zany hoe eto Paoly de manantena valim-potia avy amin'Andriamanitra. Manantena valim-potia izy fa lay fiezahany. Le fiezahany io tsy hoe fiezahana nateraky ny maha-olombelona fa fiezahana nateraky ny fiasan'ny fanomezam-pahasoavana. Dia iny fiezahana nateraky ny fiasan'ny fanomezam-pahasoavana iny de manjary ho Paoly manao hoe mahatoky afa-tsy very iny. Zay le tenen'ny Paoly manao hoe tsy foana tsy akory le fikelezatsika ainy satria misy lay parateke le zavatra natolotritsika ho an'Andriamanitra de tsy very. Ay tsy misasatra foana isika, mampivelatra ny fanomezam-pahasoavantsika, mizara ny fanomezam-pahasoavantsika, manatanteraka ny asa fanomponitsika, miezaka tsy aroy itsika mitotototo, mahafoy vola, mahafoy fotoana. Zany tsy angala, zany tsy akatsika voninahitra na akatsika tombony, fa nataotsika tamin'ny fitiavana, raha koa tenen'ny Paoly io hoe tamin'ny fitiavana sy tamin'ny fahonoana tena. De hoe Paoly manao hoe reny zavatra natolotro reny de zao ay reny ho tehirizin'Andriamanitra. Tsy hoe manao kajy amin'Andriamanitra isika sanatria ny vava ka hoe zay nanao hoe sanatria hanao donina tapany mandoherana ohatry ny resaky ny mpisoty toka sanatria ny vava. Tsy zany Andriamanitra, tsy zany mihitsy Andriamanitra. Za Andriamanitra manolotra nyty de mba tehirizinao ty mba tahaky ny manao ho placement ve za ty aminao hoe nanao tsy zay loatra ny tiany Paoly tenenina fa ny tiany Paoly tenenina de zao hoe io Andriamanitra io tsy manadiny fikelezanao aina velively. Marina loatra fa miasa ianao tsy miasa ho an'ny tompony fa miasa ianao no lay fanomezam-pahasoavana nomenanao. Miasa ianao famelomanao ny fanomezam-pahasoavana. Miasa ianao mba hampiasanao ny fanomezam-pahasoavana ho velona, hamiratra fa izao iny zavatra ataonao iny lay napetraka ao eo ambany fahasoavan'ny tompo. De hoe Paoly manao hoe tehirizin'Andriamanitra. Ny Apokalipsy de tsy mifanohitra am'izay mihitsy. Manamafy an'izay ny Apokalipsy. Misy eo am'zoatra masina amin'ny Apokalipsy manao hoe sambatra ny maty de zay maty ao amin'ny tompo. Fa ny asany manaraka azy. Inona le hoe asany manaraka azy? Io teneniny Paoly io, le paradeke io. Ny asany manaraka azy. Io asa ataotsika io manaraka atsika. Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny tompo. Fa ny asany mitovy am'ty paradeke ty ihany io, le zavatra natolotra ao kay manaraka anao. Ary ny Apokalipsy ihany manazava manao hoe inona moa lay asa? Inona ny zavatra manaraka atsika hatrany ambadiky ny fahafatesana? Lay asa nataotsika tamin'ny tompo. Hoe Apokalipsy hoe ny akanjo iakanjon'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lay asa soa oharina am'ty paradeke ty ihany, lay asa soa nataotsika tety ambonin'ny tany. Io kay ny akanjo iakanjontsika ao anatrehan'Andriamanitra. Rehefa rahatry zay mialy ety am'ty tany fandalovana ity isika ka miaona amin'Andriamanitra de ny zavatra tsapatsika de zao, zavatra hitan'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika, iakanjontsika de zao lay asa soa nataotsika. Lay paradeke, lay inona? Lay asa natao tamin'ny fitiavana, lay asa natao tamin'ny fifaliana, lay asa soa, lay fanetretena, lay fahonoana tena. Iny ny akanjo akanjonao anaten'Andriamanitra rehefa rahatry zay miaona amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana. De misy zany hiboridana mihitsy araky ny Apokalipsy toko fahatelo tsy fantatrao fa ianao le mitanjaka. Misy hitanjaka eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy mba nanao asa tamin'ny fitiavana, satria tsy mba namelona ny fanomezam-pahasoavana, satria tsy mba nanao asa lay fanompona tamin'ny fifaliana.
ary mety tsy namelona mihitsy ary lay fanomezam-pahasoavana tahaka n'ilay lehilahy zay nandevina ny talentany. Izy kosa ny akanjo tsara satria nanompo tamin'ny fitiavana. Le avako malala enganenao ana fifaliana ary matokifa zay natolotra ao ny tompo izy nitahiry azy. Efa ao ny fanomponao, efa ao amin'ny fifaliana ny fanompona, efa ao amin'ny fanantenana ny fanompona, ary aza ifanjanana ny asan'Andriamanitra, aza ifanjanane io asan'Andriamanitra io, fa de mbola afaka manao zany ianao de ataovy amin'ny fifaliana. Ny tolo raha natakatra hoe mandehana teny mbola malaina, fa rehefa mazoto tsy afaka tsony, asa andavanandro retenenana zany. Ko maika fa ny asa fanompona ataovy amin'ny fiadarana sy ny fifaliana. De mampatsiaro anao aho anio Paoly mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao. Vavatsika tompo antsoranao zao ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay, manatanjaka ny finoanay, ahatsiarovana hoe fa manana didy aman'andraikitra izahay. Iasa anompo eo ambany fahasoavanao, tarihy ny fanahinao fanahy mahery, ary tao aminao kosa tsy hanadino ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Ary zay nataonay de nataonay amin'ny fitiavana sy ny fanendretena tenoanay fa ho tehirizinao ny fanoloran-tenanay, ny fitiavanay. Tay ny tontolo andronay anio Andriamanitra mba ho fifaliana, tay ny tontolo andronay ho feny fiadanana sy fahasoavana. Vavak'izay ho an'ireo fianakaviana sy Paorina, indrindra ireo zay namoiavana noho ny fahampozinana. Mivavak'izay ho an'ireo zay mbola any amin'ny hôpitaly, vavak'izay ho an'ireo zay mbola manana ady am-panahy, vavak'izay tompo manay rehetra ampioreno amin'ny finoany iray. Ataovy mahatsiaro fa ny Andriamanitray azona ianteherana, azona atonina amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra mpampahery, ary ny fanahy ty anatinay de fanahy mahery, de ataovy mifaly zahay, ataovy mahajoro vavolombelon'ny fitiavanao, ataovy mpandresy de ataovy mahavokatra ny asan'ny tananay tompo. Hoe fahasalamana sy hery-tanjaka izay hanomponay ianao amin'ny fiadanana. Ty tontolo andronay anio, tontolo andro izaranay fifaliana sy fiadanana amin'ny mpiarabelona anay. Saotra Jesoa. Amen.